mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miaravatsika sairay avindray atonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity manao fahasoavan'ny tompo aminao mandrakariva ary mirary ny soa indrindra ho anao. Alohan'ny deratsika amin'izany anefa dia hivavaka isika. I Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay fa nomenao azy tombontsoa lehibe indray dia nitenao izay ho raisinay anio. Mangataka aminao izay mba homboarinao mandrakariva mba ho amin'ny fahamasinana hatrany ary meo ny fahendrena avy aminao rery ihany. Minaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe tsy nahomby mandrakizay ve ny fampanantenany, fanontaniana mipetraka izany. Raha ny votoatin'ny lesonan'io dia eo amin'ny salamo 770 no diniantsika. Ny salamo 770 dia manomboka amin'ny fitalahoana fanampiana amin'Andriamanitra izay feno fitomaniana sy fahatsiarovana ny lasa. Mitodika any amin'Andriamanitra ampahoriana ny maha olombelona manontolo. Izay no atao ampanao salamo. Ary tsy mety mahazo fampiononana izy afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra ihany. Tovo maika mampitombo ny fahoriany aza ny fitadidiana sy ny famerenana an'Andriamanitra. Hoy izy hoe raha mahatsiaro an'Andriamanitra hozy izy dia misento. Ny teny Hebreo hoe hama fitarainana dia matetika mampiseho ny firojohotry ny ranobe. Dia toy izany koa ao anatin'ny korotana mafy. Ny tenan'ny mpanao salamo manontolo dia mahatsiaro tahaka an'izany. Ahoana no hahafahan'ny fahatsiarovana an'Andriamanitra miteraka fihetseham-po mahery vaika toy izany? Fanontaniana maromaro ary mampanano mampiseho ny antony fahoriana. Niova ve Andriamanitra? Mety hamadika ny fanekeny ve Andriamanitra? Ny tsy fitovian'ny fomba famonjen'Andriamanitra taloha sy ny tsy fisian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mahatonga ny mpanao salamo hahatsiaro hoe nafoin'Andriamanitra hozy izy. Raha niova Andriamanitra dia tsy manana fanantenana ny mpanao salamo izay fanatsoahakevitra an'izay sarotra ny lavina. Mandritra an'izany fotoana izany ny mpanao salamo dia tsy afaka matory satria ny tompo mampifoha azy, ary izany dia mampatsiahy an'ireo olona hafa ao amin'ny baiboly izay nampiasain'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra mba hampandrosoana ny fikasany. Ny alina lava tsy nahita tory dia nahatonga ny mpanao salamo handinika ny fanafahana nataon'i Jehovah tamin'ny lasa nefa tamin'ny fahatapahan-kevitra vaovao. Ny fanomezan'ny toky azon'ny mpanao salamo avy amin'Andriamanitra dia tsy ahitana fanazavana momba ny toe-javatra misy azy manokana, fa fanamafisana ny fahatokiana sy ny fahafantarana an'Andriamanitra izany, tahaka ny tamin'ny andron'i Joba. Ampirisiana iandrin'i Jehovah ampinoana ny mpanao salamo satria fantany fa izy ihany n'Andriamanitra. Nanao fahagagana tamin'ny andron'i Israely ary tsapan'ny mpanao salamo ihany koa fa tsy fantatra hozy izy ny dia tongotra ao. Ny 770 miteny an'izay ary manaiky ny fitarian'Andriamanitra na dia amin'ny toe-javatra tsy hita maso aza ny fanatrehany. Ny mpanao salamo dia manaiky fa Andriamanitra dia miseho sy miafina miaraka, ary noho izany dia manolotra fiderana ho amin'ny fomba mistery sy manjaka tokoa ny tompo. Ka noho izany dia mety mandalo zavatra ohatran'izany fiainantsika olombelona, tahaka nandalovan'ireo mpanao salamo ireo. Dia indray ianao ametraka fanontaniana hoe tena miaino anavy Andriamanitra? Moa ve tena mananateraka ny teny fikasana ve izy? Tena mahatsiaro anavy Andriamanitra? Amin'izay fotoana izay anefa dia aoka ho tsarovintsika ny lasa rehetra fa Andriamanitra tsy miova mihitsy.
mety matsapy isika hoe ohatrany mangina izy zany, ohatrany tsy misy zavatra henoko aizany valim-bavaka. Atsarovo manjakariva fa miaino sy mahita sy mijery Andriamanitra ary mahalala izay rehetra mahasoa antsika. Aoka isika atsiaro ny lasa ary ho iray finoana ary ampitombo ny fotoantsika amin'ny alalan'ny fandinihan'ny ten'Andriamanitra mandrakariva. Aza vela amin'ny fisalasalana hanjaka eo amintsika fa ny fanantenanany azo vahana indrindra isan'andro. Amen. Raha ny tsara indrinzinandro mbola misaotra anao zahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo manome fanantenana anay, misaotra koa zay mampianatra anay sy manome toky fa eo mandrakariva ianao. Atano aminao mandrakariva izahay ary mifanainao masina anay, amerinao an-tsainay mandrakariva ihany koa ireo fitantananao ny amin'ny lasa mba hatsapanay sy hatsiarovanay fa eo mandrakariva ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.